fa manambahiny ny sampany fampalambaovao eto amin'ny fetalavitra de plus Madagasikara ao amin'ity alina ity dia tsy izay zany fa ny filombony nahitry ny olavitry ny enjenera eto Madagasikara mamy Siarabe Nanahary miarabanao tompoko. Miaraba ny ekipan'ny TV plus dia miaraba koa ny ireo izay manatrika ny zao plateau zao. Ya fantanina voalohany ngamba dia betsaka mety mbola tsy mahalala inona tokoa le olavitry ny ingénieur amin'ny ankapobeny. Misatra toko ny olavitry ny ingénieur zany a dia ohatra ny olavitra rehetra ihany a maromaro fa mikasika ny ingénieur misy ny olavitry ny ingénieur dia niforona tamin'ny taona 550 avy amin'ny alalan'ny lalàna 95 026 izay nakatoavina zany tamin'ny 6 septembre 1995. Ny olavitry ny ingénieur zany a dia natsangana zany mba hanambatra ny ingénieur eto Madagasikara, hiaro ny ingénieur rehefa matotosan'ny asany izy a, ary anaramaso andreo ingénieur reo zany a rehefa manatanteraka ny asany mba hanaja hatrany ny fahaiza-manao ny fahaiza-pahalalana arak'asa na professionnalisme, ary ihany koa hanaja ny famindre-toetra izay araky ny tsy mpitondrana mifehy ingénieur na code de déontologie de l'ingénieur rehefa manatanteraka ny asany. Zay amin'ny ankapobeny ny anjara asany fa endrika anankiray ampahafantaranareo misy hetsika goavana ho karakarainareo atoato roviny zay hetsika izay aiza ny toerana naovana azy manahoana sy manao ihany koa ny fisehony zay hetsika karakarainareo zay. Ya ny voalohany a dia tsara fantarana ihany koa fa ao anatin'ny code de déontologie ny ingénieur dia ny amin'ny ankapobeny ny ingénieur zany dia natao hiasa amin'ny fampandrosoana ny finy maharitra, ary zany koa dia amin'izay tombotsoam-pirenena mari-potitra zany amin'ny code de déontologie. Eto zay dia iaraha malala fa misedra fahasahiranana ny firenena ara-économique. Za moa dia vokatry ny Covid, vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny sisa, ary na izany ary dia matsapy zay fa miezaka ny mpitondra ny firenena miezaka amin'ny fanarenana ary ny fampandrosoana ny firenena. Izany dia hitantsika amin'ny fananganana fodrafitrasa orinasa maromaro sy ny sisa. Io nefany eto hoe dia afaka titeny fa hoe tsy afa-miala amin'ny ingénieur ny fampandrosoana, satria ny asan'ny ingénieur dia toko hoe ao anatin'ny mivelatra misetra maro dia maro isan-karazany eo ny infrastructure, ny énergie, télécommunication, informatique, agriculture. Ka eto zay dia tena mafy zany ny fahavonona ny ingénieur hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Le hetsika ho avy atoato manahoana izy io aiza tsara ny toerana naovana azy hoentina ampahafantarana ny asa ngamba amin'ny ankapobeny ny asan'ny zany ingénieur izany manahoana sy manahoana no zavatra mety ho hitan'ny olona ao anatin'izay. Ny anjara brikinay zany dia fikarakarana an'io hetsika io hoe salon de l'ingénieur. Salon de l'ingénieur ny thème aloha zany, ny thème dia hoe ingénierie et innovation technologique, pilier de la relance économique de Madagascar. Izy io dia atao ao amin'ny Radisson Blu ao amin'ny Tana Waterfront Akorondrano ny talata ho avy zao talata 13 Desambra sy alarobia 14 Desambra. Ny zavatra ho hitantsika eo, ny zavatra ho hitantsika eo dia varotra fampirantiana, dia hetsika
fampisehoana tolotrasa moa zany de hoe eo zany mety iona ny offre sy demande na emploi intéressant be io a ho an'ny zay ingénieur na technicien vao mivoaka. Misy koa valandresaka zafady a conférence zay tena mino fa mety alina tokoa satria io a dia iarana amin'ny mpiara-monantoka sy ireo ingénieur am-perinasa ary mety misy zava-baovao ho velabelarina innovation zay mety tsara ka zay ny anasany n'olona mba ho avy. Eo koa moa ny B2B business to business ary B2C business sy consommateur zay mety intéressant tsara mihitsy. Ny olona saina anatrika an'izany a dia ireo olona rehetra ary liana zany amin'le hoe fampandrosoana fivoarana ny mpianatra satria eo koa zany a ny sekoly l'école d'ingénieur rehetra zany a représenté eo koa ny ingénieur vao mivoaka mazava ho azy raha mitady asa izy a de eo zany misy les comptoirs misy offre eo a d'emploi de nivoaka efa taloha eo koa zany a asainao ny mpiara-miasa sy mpiara-monantoka amin'ny ingénieur malagasy rehetra. Ny fidirana tompoko dia maim-poana de mandritry ny roa andro a dia izany a dia avy amin'ny alalany ireo mpiara-monantoka zay ho tonononketo de ireto a ny mpanohana ofisialy premium vima Madagasikara de ny mpanohana ofisialy aksianina groupe ministéran'ny rano sy fanadiovana ary ny fidiovana QMM Kit Madagasikara minéral Rio Tinto Flay Technologie. Ny mpiara-monantoka dia ny ministère du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et télécommunications, ministère ny asa vaventy, ny ministère ny arena ankibontany sy ny arena stratégique ny poste malagasy. Eo koa ny ADEMA, ny Artec, ny BOA Madagascar, poste Madagascar, ny HG Madagascar, Madacan, Eni, Thermocol, groupe Vinci, Sogia, Radisson Blue, Orange Madagascar, projet PADAP, de melatsindra misy latsaka de tsy adiny koa zany ny misaotra ny indrindra ny mpitondra fanjakana isam-baratongany zay mia sy manona nyty etsika zay karakara ny olafitry ingénieur ity. Inerika dia makasitraka tompoko fa tonga ny vahiny nanazava fohifohy ny makasika an'izay olavitry ny ingénieur eto Madagasikara izay. Misaotra tompoko dia eto dia farany manasa ny rehetra ho tonga ny fataro fa ny valala tsindro mandry ambavady. Misaotra tompoko makasitraka.